fifaliko ny fitahiako na misy mosary na krizy zany Jehova Jire mpamatsiko tsy miankina amin'ny etianka ny fifaliko ny fitahiako na misy mosary na krizy zany Jehova Jire mpamatsiko fa avy aminao ny fitahiko avy aminao ny fifaliako avy aminao tumpireriani avy aminao seviany avaratra navy any atsimo navy aminolona ny fisandratako fa avy any ambony sy mifanikena tsy mety rava tsy mety lo tsy avy any avaratra navy any atsimo navy aminolona ny fisandratako fa avy any ambony sy mifanikena tsy mety rava tsy mety lo avy aminao fitahiko ny fifaliako bereriani avy aminao avy aminao ny fisandratatako ny faobrasako avy aminao bereriani avy aminao avy aminao Jesosy ny zavatra rehetra zavatra tsara rehetra eo amin'ny fiainanay dia avy aminao ianao ny mpamatsy anay zay tahianao Jehova o dia voatamandrakizay halleluia voatahy mandrakizay zay tahianao zay Jesosy voatahy mandrakizay voatamandrakizay zay tahianao Jehova fifaliako avy aminao bereriani avy aminao ny fisandratako avy aminao ny faobrasako avy aminao bereriani avy aminao Alleluia. Dia faly miarahabanao ndray izay mirahalahy eto amin'izao fotoana zao rahalahy aza moa ny eto akaketo ary mbola hoavy eo ihany koa misy mpanompon'Andriamanitra maro be zay ampiasan'Andriamanitra mahery vaika eo avy eo androany tehitery aminao sahady hoe aoka tena hifantoka tanteraka ianao amin'ity takariva ity indray fa hanao zavatra amin'ny fiainanao ny tompo ary manana zavatra hambara
aminao ihany koa Andriamanitra amin'ny alala n'ity fotoana ty indray tsotra an'Andriamanitra lehibe androany noho ny amin'ny fahasoavana rehetra zay men'Andriamanitra indray zay ahafahanay indray mitarika anao eto amin'ity androany ity ahafahanay mbola mijoro manompo azy ihany koa amin'izao fotoana izao ary misaotra ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra manome sehatra mandrakariva ahafahana mivelatra ao anatin'izao fanontona an'Andriamanitra izao indray miainga avy eto Madagasikara indray ny vavakitsika amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny ECI Madagasikara ka eto dia teteny aminao hoe andao tena hitodika atsika andao tsika hivavaka androany tena hitodika amin'Andriamanitra iantsoantso an'Andriamanitra ihany koa ary melohan'izany rehetrarehetra zany nefa andao hamaky tenin'Andriamanitra anankiray tsika melohan'ny vavahantsika indray ary ny tenin'Andriamanitra zay hovakitsika dia ato amin'ny bokin'ny Ezekiela toko fahaenina amin'ny telopolo ary manomboka eo amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faharaiky ambin'ny folo izay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe fa indro hitodika ho aminareo aho ka hanatrika anareo dia hasaina sy ho fafazana ianareo ary hahamary ny olona eny aminareo aho dia nitaranaka Israely rehetra ary honenana ny tanàna ka haorinanjay ny efarava dia hampitombo olona sy biby fiompy eny aminareo aho ka hitombo sy hiteraka ireo hametrahako ponina tahaka ny taloha any aminareo ary hanisoa anareo mihoatra noho ny tamin'ny antohanareo aho ka dia ho fantatrareo fa izaho no Jehova. Alleluia. Izany ny tenin'Andriamanitra androany indro hitodika aminareo izy iaho ny tenin'Andriamanitra raha sanabavy dia efa vonona iaino atsika vonona hitodika amintsika tanteraka Andriamanitra androany aoka tena hibanjana azy ianao aoka tena angetaeta azy ianao fa Andriamanitra mihitsy ny efa manambara androany hoe indro hitodika aminareo izy inona zavatra indrasana amin'Andriamanitra androany inona ny etaetaponao amin'Andriamanitra androany inona ny fanirinao ihany koa fiainanao androany fa hitodika aminao Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka zao ka aoka tena hifantoka amin'Andriamanitra ary hitodika amin'ny anao amin'izao fotoana zao magataka ny rahalahy azy avy hatrany hitondrany vavaka zany androany bakasitraka tompoko bakasitraka an'Andriamanitra hatrany amin'ny fahasoavana amin'ny tombontsoa zay omeny amin'ny zao fotoana izao akoa mbola manompo anazy amin'ity taka riva ity tsy adiny ihany koa makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra dokotera mivady zay mamesehatra hatrany ahafahana mivelatra amin'ny asa fanompona amin'izao fotoana zao tsika dia hiditra anaty vavaka ny vavaka zay ataotsika dia hisaotra an'Andriamanitra tsika ary angataka ny fanemasina ihany koa satria rehefa tsy eo ny fanahan'Andriamanitra tsy misy zavatra totosa araka ny sitrapon'Andriamanitra zay atao dia ifona ihany koa tsika mba tsy hisy hevitra mampisaraka atsika amin'Andriamanitra amin'ity takariva ity ary oravatsika ny sakana rehetra sy ny zanatsipika zay alefa ny fahavalo mety anankatsarana izao fotoana izao dia asandrato ny feonao raha ataovy amin'ny finoana ataovy amin'ny foa ny vavaka zay atao eto fa aza atao fahazarana fotsiny dia asandrato ny feonao raha amin'izao fotoana izao raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo mankasitraka anao hatrany izay mankalaza manome voninahitra anao misaotra anao izay raha amin'ny fahasoavana sy amin'ny tombontsoa zay omenao anay amin'izao fotoana izao mbola fahanay miara mivavaka indray na dia amin'ny alalan'izao tambajotra izao tompo ome voninahitra ianao ary mendrika no ajainay ny anaranao masina raha eo amin'izao fotoana izao dia miantso ny fanahnao ny tianao Andriamanitra hoe zay mangataka dia omena mila anao zay fane masina tarika anay anatin'izao fotoana izao ny nofonay sy ny momba nay fane masina avelanay hetry tantera fa avelanay ianao hiasa malalaka ao anatin'izao fotoana izao avelanay ianao tompo tena hidomina anay tanteraka hitarika anay ao anatin'izao fotoana izao mila ositra avy aminao zay mila ny fanatrehanao zay Jesosy mila anao zay fane masina amin'ity takariva ity raha io amin'izao fotoana izao dia mbola manatona ny seza fiandrianan'ny fiadananao ihany izay mankasitraka anao hatrany izay tompo satria omenao fahasoavana afaka mifona mibebaka miaiky ny fahotana eo anatrehanao raha io tompo maro ny zavatra tsy araky ny sitramponao zay nataonay mety fitenay fijerinay zavatra nataonay nandratra olona ny anoho ny sofina io indrindrandrindra fa nivoaka avao am-ponay Andriamanitra
tompo mifony izay am'izao fotoana zay miaiky mifahotana izy tompo mangataka ny rasa abidinao zay anasanay anadio anay anamarina anay tsirairay avy indray tompo malalo ny tsirairay avy zay manaraka izao live izao tompo aoka tena hojerevanao araky ny aben'indra fonao aoka anao tena mindra fo aminay tompo mba tsy ho zava-pona izao fotoana izao fa tena mba ho eo amin'ny fanatrehanao izay tsirairay avy raha io avaozanay ny fanolora-tenanay eo anatrehanao tompo aoka ianao Andriamanitra tena hiasa am'izao fotoana izao mila nyherinao zay am'izao fotoana izao mila nao zay fanemasinao aoka niafinao fanemasina andoro anaisitra anongotra ny zanatsipika rehetra zay tsy nambolenao anatinay tsirairay avy any mety manakatsakana izao fotoana izao mety misy vesatra anatin'ny fona ihany nambolen'ny fahavalo aoka anao fanemasina tena andoro izany anala izany amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy aoka ianao fanemasina tena ampirehitra nay tsirairay avy aoka ianao fanemasina tena hiasa anatinay tsirairay avy mba tsy hisy manakatsakana ity fotoana androany ity amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy raha eo makasitraka anao sahady izay satria fantatray fa efa miasa ianao am'izao fotoana izao fantatray fa efa mivavaka sahady ianao am'izao fotoana izao amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy misandrata ianao raha eo alleluia amen amen mbola ito ivavaka tsika am'izao fotoana izao dia angataka rahalahy anankiray hitarika atsika ao anatin'izany vavaka izany fa mialohan'izay dia hotononoko anao ny tonom-bavaka zay ho atao eto androany sy ny tenin'Andriamanitra zay hoentina aminao eto androany dia ny tonom-bavaka zay ho ataotsika ivavaka tsika satria afaka nifantoka tamin'ny isika tamin'ity volana ity ivavaka tsika ho an'ny tenin'Andriamanitra rehatsika mba hitoetra lalina ao am-potsika izany ary ho ataotsika zava-dehibe amen ny tenin'Andriamanitra zay hovakiko aminao ao amin'ny Matio 4:7-20 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary Petera namaly azy ka nanao hoe tompoko raha ianao ihany dia asaovy manatona anao eny ambonin'ny rano aho amen koa manasany rahalahy Elia hitarika atsika ao anatin'izany vavaka izany dia anao sehatra tompoko makasitraka tompoko voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ny tenako mbola nomeny tombosoa indray afahako manompo azy indray miaraka amintsika indray androany ary misaotra ny mpanompony koa mbola manome anjara afahana mivelatra amin'ny asa mifanompoana dia dokotera Rina mibady zany ka araka ny size efa ny vakiny mpanompon'Andriamanitra teo sy ny tenin'Andriamanitra dia andao arysika ivavaka amin'izao fotoana zao raha io misaotra sy mankalaza anao zay manome voninahitra anao tompo ny amin'ny fahalebiazanao misaotra tompo tamin'ny fifatona ny teninao fifatona taminao fifatona ny amin'ny fahalebiazanao tamin'ity volanyity makasitraka Andriamanitra satria avy aminao na toy izao anay eny tokoa Jesosy mivavaka zay am'izao fotoana zao Andriamanitra mivavaka zay tompo ny amin'ny teninao mivavaka zay Andriamanitra mba ho tanteraka aminay ny teninao eny tompo ho tanteraka amin'ny tsirairay ny teninao ho totosa amin'ny fiainanay ary hitoetra lalina ao amponay ny teninao Andriamanitra ka tsy ala aminay misy zany Andriamanitra eny tokoa Andriamanitra aoka ho aniry vaovao mihoatra ny teo aloha zany teninao zany amin'ny zanaka ao tsirairay na ny efa lasa zay teny efa eninay nandritra an'izay tato amin'layko tamin'ny torotena na iza teninao eninay dia hitoetra ary aniry tanteraka aminay zany ho voninahitra ny anaranao Andriamanitra makasitraka tompo ary indrindrandrindra zay teny ho avy androany dia hitoetra lalipaka ny anatinay ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy isoranay zany tompo ho voninahitra ny anaranao misaotra raiko alleluia amen amen makasitraka rahalahy nitarika anay sy mitondra anay to anatin'izany vavaka izany mbola ito ivavaka ihany tsika am'izao fotoana izao ny vavaka zay ataontsika indray dia vavaka spesialy ho an'ny Madagasikara ka miomana ihany ianao anatin'izany vavaka izany ary manasany rahalahy lova zay eto anilako eto amila belatra amintsika ny sujet zay ho ataontsika ary amaka ny tenin'Andriamanitra dia anasehatra tompo makasitraka tompoko ivavaka tsika androany any Madagasikara ary mialohan'izany nefa dia andaosika izeritsen'Andriamanitra anankiray ato amin'ny boky Isaia faraka amin'ny 50 ao amin'ny 5 manambara toy izao teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe akaiky ny fahamarinako
efa nivoaka ny famonjeko ary ny sandroky no isara ny firenena izaho no hantenainy nosy ary ny sandroky no handrasany. Alleluia. Ao anatin'izay vavaka ho an'ny Madagasikara zay tsika dia tena hifantoka tanteraka androany tena hametraka ny Madagasikara eo am-pelatanan'Andriamanitra satria ny tenin'Andriamanitra dia manambara ato fa rehefa raha miakina tanteraka amin'ny tompo Andriamanitra sisa no endrasan'ny Madagasikara. Rehefa Jesosy no miasa eto Madagasikara dia afaka hanova zavatra betsaka eto rehefa miditra tsehatra izy satria nahoana ny sandriny Jesosy ny sandro maherin'Andriamanitra sy azo nizaniza atoherina zany sy azo nizaniza atoherina zany sandron'Andriamanitra zany afaka rehefa i Andriamanitra ny asa afaka manova ny zavatra rehetra Andriamanitra afaka manao ny zavatra rehetra ary afaka manangana ty Madagasikara tsika ty Andriamanitra rehefa miditra antsehatra izy amin'izao fotoana zao ary na dia terentsika ary hoe mafy ny zavatra mitranga eto ny betsaka ny olona mitranga ny problema karazana fahasarotana maro samihafa efa miteny ato Andriamanitra ny sandroko izy no andrasany rehefa efa hiditra sehatra zany Andriamanitra eto Madagasikara andaosika hivavaka amin'Andriamanitra andaosika hangataka amin'Andriamanitra hiditra antsehatra tanteraka anafaingana n'izany zavatra rehetra zany mba handray ny famonjena Madagasikara mba hisy fiovana eto Madagasikara amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy no hanova zavatra eto Madagasikara sarovy fa ny vahaolana izay ilain'ity Madagasikara ty dia avy amin'Andriamanitra reny any sisy vahaolana hafa sisy karazana vahaolana hafa mety andrasan'ity Madagasikara ty fa avy amin'Andriamanitra ireny any ary zany tindry nandao Jesosika an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao ary manasa any rahalahy Romeo amin'izao fotoana zao hitondra an'izany vavaka zany manasa anao tompoko amin'izao fotoana zao. Mankasitraka indrindra lahy dia mankasitraka an'Andriamanitra hatrany tenako ny amin'ny fahasoavana sy fahamindrapony amin'ny fitahiana lehibe izay mbola menantsika tsirairay avy ahafahantsika manatanteraka izao live izao dia eto koa dia mbola misaotra hatrany ny mpanompon'Andriamanitra izay mbola manome anjara sehatra afahako mitombo sy mivelatra ao anatin'ny asa fanompona araka izany sujet de prière zay moa dia hiaraka hivavaka isika ho an'ny Madagasikara dia manasa anao hatrany mba tena hiaraka hivavaka amiko ianao hanandratra vavaka tsika ho an'ity firenena Madagasikara izay misy atsika ity mba ho tena ho ataonao amin'ny fonao manontolo mihitsy ny vavahanao ho an'ity firenena izay misy atsika ity tonono izay apetraka Andriamanitra ao anatin'ny fo sy ny sainanao fa ho an'ity firenena izay misy atsika ity dia asandratany vavakantsika ry Andriamanitra tomponay masina indrindra misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao masina zay dia raha inay kalazaina ny anaranao masina tompo fa tsara taminay tsirairay avy ianao isaoranay anao tompony amin'ny zavatra rehetra izay menao anay indrindra tompony amin'ny tombonandro sy fotoana izay mbola omenao anay tsirairay avy tompo ka ahafahanay manatanteraka izao fotoana izao ndray ao anatin'izao ora sy fotoana izao mankasitraka sy midera ny anaranao masina zay tompo ankehitriny zay dia miray fo saina zay tsirairay avy misy matoky tompo fa maro ny miray fo miray saina aminay tsirairay avy amin'izao ora sy fotoana zao hivavaka ho an'ity firenena izay misy anay ity dia Madagasikara zany tompo apetraka fery eto anatrihanao tompo zao vavaka asandratray tsirairay avy zao tompo tsy miafina aminao tompo fa miarihary eto anatrihanao ty firenena izay misy anay ity ka amin'izao ora sy fotoana zao zay dia miandrandra eto anatrihanao zay manolotra vavaka eto anatrihanao zay tsirairay avy tompo amin'ny fonay manontolo no anandratanay vavaka eto anatrihanao ninona tompo zavatra tsy araka ny sitraponao zavatra rehetrarehetra nampalahelanao zavatra rehetrarehetra tsy mifanaraka amin'ny sitraponao eto amin'ity firenena izay misy anay ity dia angatahnay amin'ny anara maherin'i Jesosy mba ho famindrapo avy aminao ny ao ampidinao amin'ny tsirairay avy tompo mba tena ho afahanao ny tsirairay avy ho diovinao ny tsirairay avy tompo ary ho afahanao anatin'ny getra tompo ty firenena izay misy anay ity mba ho tena hiavaka tokoa ane ty firenena ity hiala ao anatin'izany getra sy fatorana ao anatin'ny faratsiana maro zany tompo dia angatahana eto tompo mba tena hisy fanafana lehibe hisy famonjena lehibe avy aminao ho arotsaka ao amin'ity firenena izay misy anay ity tompo mba ho tena firenena hiavaka ty firenena ity mangataka eto anatrihanao zay tompo mba ho tena kasianao re mpanomponao maro be eto amin'ity firenena ity tompo mba tena iompo amam-panahy tena hivavaka mba ho tena iraisaina mba ho tena anompo anao amin'ny fonao amin'ny fony manontolo tompo eto amin'ity firenena izay misy anay ity tompo mba tena hijoro ho an'ny banga ho an'ny tsirairay avy ny tsirairay avy ao anatin'izany asa fanompona zany tompo mba tena hibanjina anao ary tena toky anao tanteraka tompo
ka mba tena maro ny olona anompo anao maro ny olona an'olo tena eto amin'ity firenena zay misy anay ty tompo mba ho tena hiavaka tokoa ty firenena zay misy anay ty mba ho tena Madagasikara ho an'ny Kristy tokoa ty Madagasikara ty tompo mba ho tena isy fanafana isy famonjena lehibe avy aminao any eto amin'ity firenena zay misy anay ty tononona eto tompo fa tena ho afaka mba ho tena isy fahombiazana isy fiovana lehibe isy fitahiana isy fahagagana ary isy tena fifoazam-panahy lehibe eto amin'ity firenena zay misy anay ty tompo amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy tompo dia mba tena isy zavatra iova eto amin'ity firenena zay misy anay ty satria maro ny olona anompo anao maro ny olona iverina aminao maro ny olona anao ny sitraponao ka zany tompo dia angatanay mba tena ho eo amin'ny mpitondra zay mitondra eto amin'ity firenena zay misy anay ty tompo mba tena iova mba tena anompo anao ny sitraponao eo amin'ny fitondra maro isan-karazany ao ny reo any amin'ny ministera maro isan-karazany hatrany amin'ny filompokotany hatrany amin'ny vahoaka maro dia mba ho tena angatanay tompo mba tena iova fo iova saina tena ho iverina anao iverina anompo anao ny sitraponao mba tena tsy hisy tompo reo fanjakana afahafana fanjakana tsy fanaraka amin'ny sitraponao tompo fa mba tena hanana fatahorana anao tanteraka miainga avy any amin'ny filompitondra zany ka ho tonga hatsaty amin'ny vahoaka maro dia misaotra sy midera mankalaza ny aranao masina zay satria fantatsay fa nio zava-magaga ao amin'ity firenena zay misy anay ty anao ary anisy fiovana lehibe ary aneo fivoarana lehibe eto amin'ity firenena zay misy anay ty anao ka misaotra sy midera mankalaza ny anaranao masina zay ny devoly sy mifanahy ratsy kosa didina sy tapahany amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy tompo zany tsy anapahefana tsy ambinina eto amin'ity firenena zay misy anay ty dia misaotra sy midera ny anaranao masina zay voninahitra dia atolotsay manao rery any tompo amin'ny anara-mahery Jesosy Kristy tompo ny anaovanay sy angatana izay mavaka zany sotra tompo alleluia amen. Alleluia, makasitraka ny Araho nitarika asika tao anatin'izay vavaka zay ary tonga amin'ny fotoana atsika zay fampizarana fampaherezana indray zay hoe isy mpanompon'Andriamanitra ho avy ihany koa rehefa avy eo ary nefa misy hira zay tsy maintsy horenesika ihany koa milohany zany fampaherezana ity vavaka ty moa dia nampitondraina ny lohateny hoe hanatsika anao ka eto dia tena te-hampangetaheta-nao hoe Andriamanitra dia vonina hanatsika anao androany Andriamanitra dia vonina ho eo aminao androany ka aoka ianao tena hitady azy aoka tena hiantso ny anarany ianao amin'izao fotoana zao fa vonina hanatsika anao amin'ny zavatra ilaivanao azy Andriamanitra amin'ny zavatra manahirana sy matery anao io fa aoka tena vonina mandrakariva ary hangetaheta isan'andro ianao ary andao atsika anaraka an'izany hira zany avy hatrany ary aorianan'izay dia anaraka ihany koa ny fampaherezana fosika amin'ny alalan'ny mpanompon'Andriamanitra mahery vaika ampiasan'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalan'izao fandaharan'izao dia raha erika zany andao ary tompoko. Iti nusi malalana iti mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory irefatorana zay mbola manefitranay iray amina andao anye ity Madagasikara ity Jesosy miangavy anao re zahay onjereriray misedra olana ity nosy malalana ity mangataka aminao zahay Kristy fa haoreny olana esory irefatorana zay mbola manefitranay iray amina anao anye ity Madagasikara ity miangavy anao re zahay onjereriray
itinosy malarana ity mangataka aminao zahay Kristy fa aureny olana esory ira fatorana zay mbola manefitrana iray amina Madagasikari Jesosio Nyangga Nawezahan Punjerera Ambil sahai Fizarina se te parela kinya isitaurianiza manzaka tukunya sani sadan lasini aratina urumi funare mamela itirusina Alleluia, makasitraka indrindra rahalahy napiditra anao anatin'ny fizarana ny fampahiresana voalohany indrindra dia misaotra an'Andriamanitra ary makasitraka ny mpanompon'Andriamanitra mbola manome anazy sehatra amin'izao fotoana izao mbola ahafahako mitory ny tenin'Andriamanitra ary amin'izao fotoana izao tsika dia andeha hiara hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra izay amelombelomana ny fanahintsika ao anatin'ity live ity izay tena hoe mino fa hikasika antsika eto Andriamanitra atao anatin'ireny vavaka sy fiderahana izay narahantsika reny ka dia andeha sika ary hivavaka amin'izao fotoana izao. Andriamanitra mbola makasitraka anao zay amin'izao fotoana izao raha mbola meno fotoana tompo malala ahafahanay mandreny amin'ny teninao Andriamanitra izay inonay fa manatrika fiainao tenao tompo amin'ny alalan'ny teninao izay alefanao aminay tsiraray avy amin'ity androany hariva ity. Tompo mitenena fa vonona iaino izay mpanomponao araka soa ny fanahin'ny olona ito ihany koa Andriamanitra dia mangataka aminao tena hoe ianao mihitsy no hiasa mahery amin'ny fiainako amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Alleluia, amen, amen. Andehantsika araka amaky tenin'Andriamanitra izay entina hampaherezana antsika amin'izao fotoana izao izay hitantsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 dia ny 9:20 ny tenin'Andriamanitra mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe koa mibebay ianareo ka miverena aminona ny fahotanareo mba ho avy izany andro famelobelomana avy amin'ny fanatrian'ny Tompo. Amen. Eto moa zany dia izara fampaherezana antsika tsiraray avy araka ny thème izay hoentsika ao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia manatrika an'Andriamanitra. Tsarovy tsara raha lasa ranabava fa rehefa manatrika an'Andriamanitra isika dia voalohany indrindra mila vonona ianao. Ny fahavononana ilain'Andriamanitra amintsika dia ny fibebahana mba hahatonga an'Andriamanitra hiasa mahery vaika amin'ny fiainantsika. Tao anatin'ity tantara ity izay tantara tena marina dia nisy malemy fombarany tenin'Andriamanitra tamin'izao fotoana izany tonga nanatrika an'Andriamanitra, nanatrika ny asa izay nataony ireo apôstôly. Tamin'izany fotoana izany dia rehefa nitory ny fibebahana ny apôstôly dia anisany nandray fanasitranana ity lehilahy ity. Raha tianao ihany koa nandray fanasitranana ao anatin'izao fotoam-bavaka izao dia voalohany indrindra dia mila mibebaka eo mason'Andriamanitra. Mibebaka moa dia manahoana? Mibebaka dia miala amin'ny fahotana.
mafoy ny fahotana, mafoy ny fahazaran-dratsy, mafoy izay rehetra zavatra ivelany sitrapon'Andriamanitra. Ary eto dia anasanatsika tsirairay aby indrindra amin'izao volan'ny fifatohana izao raha tianao mihitsy ny atsapa zany hoe mifanatrehan'Andriamanitra izany, tianao mihitsy ny atsapa izany kasika Andriamanitra izany dia mila mibebaka ianao. Rehefa mafoy ny fahotana, rehefa mafoy, satria araka ny tenin'i Jesosy manao hoe raha manatona ianareo izy dia za koa anatona anareo. Nefa ny ten'Andriamanitra anankiray ny teny manao hoe tsy ianareo ny fidy zany hoe misy fotoana zany zay ahafahantsika mandray zany hoe fanatrehan'Andriamanitra zany, mandray zany hoe fampahirezana avy amin'Andriamanitra zany. Ka ny anjaranao amin'izao fotoana izao anatin'ity laibandroany hariva ity rehefa tena hoe anatrika an'Andriamanitra isika dia mila mibebaka aloha isika. Andriamanitra tia melombelona atsika, tia melombelona ny fanantenanao anatinao Andriamanitra, indrindra amin'ity volana ity, indrindra amin'izao fotoana androany izao. Ozy izy hoe tao anatin'ny tantara ity dia nisy lehilahy anankiray tena nangetaheta izy, tahak'izay ihany koa rehefa vahoaka marobe ireo nangetaheta teo anatrehan'Andriamanitra, ny andray ny kasika Andriamanitra. Ary nisy fahavononana miaraka amin'iny, fahavononana niaraka tamin'ny fibebahana. Ary zay ny ilain'Andriamanitra. Tsara asika ianao tena vonona ho any am-piangonana miaraka amin'ny zay rehetra ilainao, na ny vola na ny harena na zay rehetra hoe mety zavatra ilainao, fa ny fahavononana ilain'Andriamanitra amintsika. Dia izay voambarany ten'Andriamanitra dia ny fibebahana, ny fahafoizantsika, ny helokontsika eo anatrehan'Andriamanitra. Jereva antsika ny tantara anankiray, tantaran'ny Daniela izay tena hoe nazoto ny fanatrika tamin'Andriamanitra. Tena jerentsika ny ten'Andriamanitra fa akatsika lesona amin'izao fotoana izao ao amin'ny Daniela toko fahenina dia ny andininy fahavalo amby roapolo. Ozy izy ny ten'Andriamanitra manao hoe izy no mamonjy sy manafaka ary manao famantarana sy fahagagana any an-danitra sy ety an-tany. Ary izy namonjy any Daniela ho afaka tamin'ny hery-liona. Ary izany Daniela izany dia nambinina tamin'ny nanjakan'ny Dariosy sy tamin'ny nanjakan'ny Kiriosy Persianina. Hitantsika angamby eto zao ny tantaran'ny Daniela. Daniela dia mpanompon'Andriamanitra, tena tia mifanatrika amin'Andriamanitra, tena tia manatrika an'Andriamanitra, tena tia mifatoka amin'Andriamanitra. Ary Daniela io tsy hoe tao andavaky ny liona izy vao tena nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra, vao tena nanatrika an'Andriamanitra. Fa talohan'ny fotoana io izy nefa niray tanteraka amin'Andriamanitra, voabarany ten'Andriamanitra fa Daniela dia intelo isan'andro no nivavaka teo anatrehan'Andriamanitra. Ary rehefa nivavaka Daniela atao anatin'izany ady sarotra anatrehan'izany, tao anatin'izany fahoriana teo amin'ny fiainana zany. Rehefa mivavaka izy tsy hoe nijanona teo ihany fa nahatrany amin'ny toerana izay sy tokony nalehana aza, toerana izay nandefasana nanipazana anazy, dia mbola tany Andriamanitra nanatrika anazy. Ka androany dia mampahery atsika ao anatin'ity fotoana mivavaka ity hoe manatrika an'Andriamanitra. Rehefa manatrika an'Andriamanitra isika mety hoe eo amin'ny fotoana io ianao manatrika an'Andriamanitra, fa na ny amin'ny toe-javatra sarotra na ny anatin'ny liona azy. Ny liona moa dia inona raha lasa nababo-malala, ny liona dia voabarany ten'Andriamanitra hoe mandehandeha tahaka ny liona mitady zay arapany ny fahavalo devoly, mitondra fanatrehana hafa ny devoly, mba hanimba ny anjaranao, mba hanimba ny anjara voatendrinao. Tsy hoe hitory an'izany moa zany zay fa mampafantatra anao hoe mbola misy zavatra tsaratsara kokoa dia ny fibebahana sy ny fahamelan-keloka mba handraisanao izany fanatrehan'ny tompo izany. Matoa Andriamanitra ny teny tamin'ny apôstôly teo anatrehan'ny olona marobe ary nomban'Andriamanitra tamin'ny fahagagana izy, dia mbola tsy miova Andriamanitra ary mbola afaka nikasika ny fiainanao koa Andriamanitra amin'ity androany hariva ity. Ka androany dia mandraisa fanapa-kevitra, tsy iandritsika hoe amin'ny alahady isika na amin'ny fotoana manao anasika no andeha hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra, fa amin'ity fotoana androany ity zay tena lakile lehibe indrindra ny amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Satria ohatrantsika tsiraray avy raha ianao zao any anatona atsoatitra hoe toeram-pitsaboana na ohatrany dia mila vonona ianao, mangetaheta ianao, manana faniriana ianao hoe ary amin'ny toerana riny fa tena anasitrana dia mbola mihoatra lavitra n'izany zavatra ataon'Andriamanitra hoe any amin'ny toerana sarotra. Dia zao ianao dia efa mila vonona amin'ny alalan'inona mitakin'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitaky antsika hoe ny vola fotsy na ny volamena zay eo amin'ny fiainantsika, mety ho kasihan'Andriamanitra ianao anao an'izay hetsika
zay fa androany takin'andriamanitra amintsika dia ianao nibebaka ianao manotena eo anatrehan'andriamanitra satria izy ny ten'andriamanitra hoe aza manamafy fonareo izy tamin'ny tahakany tamin'ny andro tamin'ny fahasosora tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany dia niarany ny fandriganany n'andriamanitra tany amin'ny tany anefitra fa itsika tsy raray avy te hitondranao amin'ny tany kanana feno fanatrehan'andriamanitra zay hitondra dronono sy sotately te hitondranao andriamanitra any amin'ny toerana sarobidy zay omen'andriamanitra anao fa androany mangetaeta mibeba manora tena ho an'i Jesosy Kristy ka zay ny fampaherezana fa tsarovy tsara fa naneny Daniel naneny zavatra tena hoe tsy nieritseretina zany inona moa ny sakafo nalioana raha hoe anatin'ny lavaka tsy ny olona ve no hoaniny kanefany rehefa Daniel niditra tao amin'ny fanatrehan'andriamanitra ary nitondra ny fanatrehan'andriamanitra tsy niala tamin'ny fiainany dia nampiavahan'andriamanitra izy androany ianao ampiavahan'andriamanitra ianao satria araka ny ten'andriamanitra manay ho hitanareo izy ny tsy fitoviny marina sy meloko dia manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo an'andriamanitra ka anjaratsika dia manompo an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fibebahana amin'ny alalan'ny fanoloran-tena ka ndeha tsika hiara hivavaka anatrehan'andriamanitra izaho hitarika anao fanjaranao dia zao hoe mivavaha anatrehan'andriamanitra hoe ninona zavatra mety nangejanao mety mamatotra anao mety misy soavaly manodidina ao androany dia mibeba aloha dia avy eo angatao misy andriamanitra satria zay efa mibebaka teo anatrehanao ka dia aoka ianao anatrika amin'izao toerana zao afao zay rehetra geja mamatotra anao zay rehetra afao fahazarany ratsy na zay rehetra mampahory ana tompo androany aoka hiasa eto amin'ny fanatrehanao zany ka hivavaka asika raha io mbola makasitraka anao zay ny amin'izany teninao zany tompo satria eto amin'ity toerany ty ianao manatrika anay tsy raray avy ianao anatin'izao live zao mivavaka andriamanitra ho an'ny tsy raray avy enoy andriamanitra ho an'ny faniriana ao amponiny zanakao rehetra zay manaraka an'ity fotoam-bavaka androany hariva ity tompo indrindra amin'izao fetim-pirenena izao andriamanitra dia te-hampiavaka ny zanak'andriamanitra rehetra ianao indrindra ao anatin'ity firenena misy anay ity Jesosy malala ka zay fanatrehana ny raisinay tanatin'ny fiangonana ho tonga eto amin'ity toerana ity ihany koa ho an'izay rehetra mibebaka eo anatrehanao ho an'izay rehetra manolo tena andriamanitra raisy ny fiainany tompo malala amasinao ka ho tonga zanaka ao ny tsiraray avy ary raha misy anatin'ny lavaka lalina andriamanitra ny fiainany nyenao andriamanitra hampiavaka anazy anangana anazy na dia misy olona aza mandefa anazy anatin'ny lavaka andriamanitra dia ianao ihany koa ampiasa olona marobe anangana ny zanakao iverinao anatin'ny fanomponanao tompo dia makasitraka tompo malala satria misy famelobelomana amin'ny fanatrehanao dia tahianao ny zanakao rehetra izay nanaraka an'ity fotoana ity saotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy alleluia amen izay ny fampaherezana ary rahalasy ranabavy fa dia samy tahian'andriamanitra atsika mazotoa manao fibebahana anatrehan'andriamanitra zay rehetra mety zavatra hoe mamatotra anao zay rehetra mety fantatra hoe inona zavatra tokony bebahana ialana fa fotoana atsika izao hoe amin'izany manatrika an'andriamanitra zany aoka ianao tena isy fahavonona mandraka rehefa tsy tia andriamanitra nefa ny tena manao hoe naiza anaiza angonandrona tena aminariko izy dia foana eo foana zany andriamanitra manatrika atsika andriamanitra naiza anaiza misy atsika tahian'andriamanitra ianao arosy izy ny ten'andriamanitra hoe na dia mamaky ny lohasahaliko ho fahafatesana azy tsy atahatra loza fa ianao eo anelantsika andriamanitra samy tahian'andriamanitra daholo tompoko dia mihena fa mbola hitarika atsika ao anatin'ny fotoam-bavaka ihany ny rahalaka tahian'andriamanitra daholo Alleluia. Alleluia. Tena nanatrika teto tokoa andriamanitra amen tena fiaino fanatrehan'andriamanitra tsika na dia tamin'ny alalana zao tambajotra izao raha ten'andriamanitra milaza hoe raha misy olona telo mivory amin'ny araka dia eo ampovoana eo foana andriamanitra tena teto izy androany ary samy nahazo ny anjarany avokoa tsika tsirairay avy tamin'ny alalan'ny fampaherezana mahery vaika zay nentin'ny mpanompony teo amen efa mativativa ifany no fotoana atsika amin'izao fotoana izao ka mbola manasanao hatrany mba tena aharitra hatramin'ny farany anaraka ny fotoana mba azo double portion ianao efa avy nanaraka afa mivavaka tsika teo nanaraka fampaherezana dia mbola hitoy ivavaka indray tsika amin'izao fotoana izao ametraka eo ampelantanan'andriamanitra izao fotoanan'ny alina izao tsika aza diny fa ny fahavalo dia isa minitra isa segondra mitady hevitra zay amin'ny tena ny zanak'andriamanitra ka dia tsika hivavaka amin'ity alina ity ho an'ireo fianakaviantsika rahalahintsika na bavintsika zay mbola andeha mitany adidy manandraikitra rehetrarehetra any mba isy fiarovana mahagaga isy fanavana isy fahitampitya
ho ataon'ny tompo aminazy reny any am'izay toerana liany any dia hivavaka ihany koa tsika ho an'ireo izay atory amin'ity alina ity mba hovangin'andriamanitra homen'andriamanitra vision ho arovan'andriamanitra eny fa na dia ny fanananao ary dia arovan'andriamanitra amin'ity alina ity koa manasa ny rahalahy Elia hitarika atsika ao anatin'izany vavaka izany dia anao sehatra rahalahy makasitraka tompoko nao ary sika hivavaka amin'izao fotoana zao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy dia makasitraka makalazanao Andriamanitra atranatrany zahay eto indray zay Andriamanitra atory androany ho anay zay atory Jesosy malalo ako ho tanteraka aminay ny teninao hoe hitoby manodidina anay ny anjelinao ary misy teninao koa Andriamanitra zay inoanay fa na dia matory raha ny malalako dia ainao no mita azy Jesosy malalo aoka ho tainao anatin'ny torimaso iresaka aminay ianao anapita afatra ianao Andriamanitra zay tianao ho apita amin'ny mpanomponao tsirairay vonina zay amin'izany Andriamanitra miainao anao zahay ento koa Andriamanitra mbola misy koa namanay miasa alina amin'izao fotoana zao na tsy hainay hoe aiza misy anazy amin'izao fotoana zao fa nao ny mahay azy dia aoka ho tainao koa ho tantananao ho ambininao koa izy ireo ary ny anjelinao koa hitoby manodidina an'izy ireo tsy ho hisy loza tsy ho hisy fahafatesan'Andriamanitra ahazo an'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia makasitraka tompo dia makalaza anao mamirapiratana Andriamanitra amin'ny alalan'izany vavaka izany mifalianao amin'ny alalan'izany vavaka izany fa izany Andriamanitra ny fandresena ho anay misaotra tompo makasitraka tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako izany vavaka izany alleluia amen amen makasitraka anao rahalahy mitondra anay tao anatin'izany vavaka izany anao vavaka fisaorantsika amin'izao fotoana izao tiako hatrany manentana anao hoe mifanto tanteraka amin'Andriamanitra manatapitra ny fandaharana zay atao eto androany mba tsy ho diso anjara itsika ka ny vavaka zay ataontsika manaraka dia hisaotra an'Andriamanitra tsika atasitraka azy tamin'ny nanatotosana n'ity fandaharana ity hatramin'ny farany nisy fanatrehan'Andriamanitra teto nisy teny nisy fanafana teto nisy faminaninana votsitra ho anao teto ka andehantsika hisaotra an'Andriamanitra ko manasa ny rahalahy Romeo hitarika atsika ao anatin'izany vavaka izany dia anao sehatra rahalahy makasitraka indrindra rahalahy iaraka hisaotra an'Andriamanitra tsika iaraka nalaja vavaka tsika eo anatrehan'Andriamanitra hisaotra anazy tsika ny amin'ny fatateran'izao fotoana izao ka manasa anao iaraka iombomampanahinako hivavaka tsika ka sandrata ny vavaka tsika raha eo dia misaotra anao amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy tompo zay tsirairay avy raha afaka natateraka izao fotoana izao teto amin'ity toeran'ity androany isaonanay ianao tompo ny amin'ny fanatrehanao magaga tamin'ity toeran'ity indrindra tompo tamin'ny fotoana zay nataonay tsirairay avy tamin'ity andro an'ity isaoranay ianao manokana tompo satria fantatray fa tena niasa tamin'ny fomba magaga tamin'ny tsirairay avy ianao neny tompo mety maro ny olona manaraka izao fandarana izao ka misy matoky zay fa tena nahandray zavatra ny tsirairay avy ary matoky zay tompo fa tsisy hiala mainy zay tsirairay avy tompo satria tena fanatrehanao magaga dia tena nameno ny tsirairay avy tompo ny angatahanay aminao dia mba tena ho velominao anatinay tsirairay avy tompo zany etaetapo zavatra rehetra zay nataonay teto dia mba ho tena ao anatinay tsirairay avy mba ho velona tompo mba ho tena tsy ho adininay tompo fa mba tena ho sainitsainay manjakariva naiza toerana misy anay dia mba ho sainitsainay ho averinao aminay tsirairay avy fony zany tompo naiza toerana misy anay dia angatahanay hatrany tompo fanahinao mahery andrakitra fiainanay tsirairay avy hitasy hiaro anay tsirairay avy ary ameno anay tsirairay avy fa anay tsirairay avy mety hoetra amin'ny finoana fanantenana ary fitiavana anao dia apetraka fiainanao anatrehanao tompo zany vavaka izany mba ho voninahitry ny anaranao irery any zany tompo amin'ny anara mahery Jesosy Kristy tompo ny anaovanay sy angatanay zany vavaka izany sotra tompo alleluia amen makasitraka anao zay rahalahy tarika anay tao anatin'izany vavaka izany tain'Andriamanitra manokana ianao mbola itoytsika amin'izao fotoana izao ny fandaharana efa madivadiva hifarana fa mbola tsy tena mifarana dia mangataka ny rahalahy lova indray amin'izao fotoana izao hitsodrano atsika tsirairay avy zay manaraka izao live izao na ny ao atokantrano na mety any am-piasana na mety any an-dalana ianao mahinanay amin'izao fotoana izao dia raisy famponona ny tsodrano mahery vaika zay hotonony mpanompon'Andriamanitra amintsika tsirairay aveto androany dia anao sehatra rahalahy makasitraka tompoko andao isodrano anao ary amin'izao fotoana izao dia andreo lohanao ary aoka hitodika amin'Andriamanitra hatrany ianao
ho tahin'andriamanitra ne ianao navoakana miditra ho ataon'andriamanitra ho lohany ianao amin'ny fiainanao ray manontolo handositra anao ane ny aretina handositra anao ane ny fahatrana handositra anao ane ny ady rehetra ihany ko ary handositra lavitra ny lainao ane ireo fanahy ny fahatrana fanahy ny aretina rehetra ary hotahin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra zay ataonao ane ianao any tompany hiditra antsehatra ary handray an-tanana ny fiainanao ray manontolo dia hotahin'andriamanitra ane ianao ary anatin'izao fiafaran'izao dia hanonona tenim-paminanena aminao anatin'ny boky ny salamo fahatelo amby roapolo andininy fahaenina manambara manao hoe entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka anao amin'ny andro rehetra iainanao dia hitoetra ao an-trano Jehova andro lava ianao amen dia miraso atsika rehetra tompoka samy tahin tompo daholo ary eo Famia, famia,
manumba